Miarabantsika rehetra izay mahita ny vidéo indray androany hiresaka fampianarana fotsika sady torohevitra mahakasika ny fianarana gitara, ny fomba handalinana anazy dia raha mahaliana anao zany dia jereo hatramin'ny farany ary ity vidéo ity. Rehefa miresakantsika hoe fianarana gitara dia tonga ao an-tsaintsika avy hatrany hoe inona ny gitara ho tendrena, inona ny gitara tsara ho vidiana, inona ihany koa ny gitara tsara ampiasaina. Voalohany indrindra aloha dia tsy misy hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy itsy ny gitara ampiasaina. Ito tazomiko ito zao gitara elektrika, zany hoe tsy midika fa ny gitara elektrika dia natao an'ny olona mahay, fa azontsika rehetrarehetra ampiasaina na olona vao hanomboka na olona efa mandalina ihany koa. Ohatra anazy zao gitara elektrika no gitara novidiko voalohany, dia tamin'itony nianarako ohatra hoe drop C, nianarako an'ireny réglage rehetrarehetra reny dia ohatr'izay ihany koa ianao afaka ataonao izay. Rehefa mianatra antsika dia ny zavatra mila jerena voalohany dia ahoana ny fomba isafidianana gitara. Rehefa mividy gitara tsika dia ny manche jerena voalohany. Manahoana le manche? Mbola mandeha tsara ve le ressort ao anatiny ao? Dia maka clé alainy tsika dia atsofoka ao anatin'ilay lavaka. Raha gitara elektrika zao matetika aty ny lavaka. Raha gitara akoustique na classique indraindray ao amin'ilay rosace ny lavaka. Misy indray zao ohatra ny gitara PRS dia atao alohan'ny lavaka le izy. Dia arakarak'izay zany fa le manche mila jerena tsara, ny halavany sy ny habeny. Raha ny kelikely ny tananao tsara kokoa zany gitara akoustique no ampiasainao. Raha ohatra indray ngezangeza ny tananao tsy maninona na tonga dia classique mihitsy ary no ampiasainao. Fa tsy midika kosa nefa izay raha lava be le tananao zany dia tsy mahazo mitendra le gitara kely fa rehefa zatra io mety foana. Dia misy manao excuse hoe ny tanako kely be dia ohatr'izao fa tsy excuse na ny tanana ngeza na ny kely fa anamorana anazy fotsiny ihany zany rehetrarehetra zany. Rehefa hianatra gitara ihany koa tsika dia ny zavatra tsy maintsy atao dia ny fananana méthode. Misy amintsika zao ohatra ny mampianatra tena dia rehefa mampianatra tena dia misy fotoana mikorotana le zavatra ianarana, zany hoe raha zavatra tokony ianarana pitso lasa ianarana androany sotr'izay. Fa isika zany dia mila mahalala hoe inona ny zavatra tokony ianarako voaloha, inona ny tokony ianarako faharoa. Rehefa itsika izay dia mandeha ho azy zavatra rehetrarehetra. Dia ao anatin'izay zany tsika dia mila aloha voalohany indrindra manana méthode izay mahatsara ny mba misy mampianatra ianao. Raha misy amintsika moa tena tsy mahafoy vola mihitsy ianarana dia afaka mianatra amin'ny alalan'ny internet isika. Tsara kokoa zany ianao mahay teny français na mahay teny anglais ao anatin'izay. Donc ianao rehefa sady tsy mahay français tsy mahay anglais dia ny torohevitra omeko anao mianara amin'olona malagasy. Tsy voatery atao aminay mianatra fa be dia be ny mpampianatra afaka mampianatra anao dia ny essentiel dia ianao mahay fa tsy le hoe ianao mianatra atao aminay. Torohevitra manaraka rehefa miteny isika dia aza manaiky an'le tenin'ny olona hoe solo ianarana voalohany hoe acoustique ianarana voalohany fa zay hitantsika mety daholo. Io koa tsisy an'le hoe le kazy anankitelo voalohany ihany aloha ny ianarana fa teteza daholo izy rehetrarehetra. Raha manao échauffement ianao dia raisy daholo izy rehetrarehetra fa tsisy hoe eto fotsiny ohatr'izany dia ataovy tetezo. Aza adino manao échauffement isan'andro isan'andro mialohan'ny hitendry dia mipratike isan'andro. Tsy possible mihitsy ianao hoe mitendry isan'andro mamerina isan'andro dia tsy hay. Matoa zany ny olona anankiray tsy mahay tsy mitendry isan'andro izy tsy mianatra isan'andro. Ny ankoatr'izay lainga daholo. Fa kosa mila manana méthode sika dia izay le efa natoroko tamin'ilay teboka teo aloha teo. Amaranantsika ny conseil rehefa mahay ianao dia mazotoa mizara, satria rehefa mizara ianao dia hitanao ny limitanao hoe hatreto zany zavatra tena haiko. Ny zavatra tsy hainao hazavaina dia mitovy amin'ny zavatra tsy hainao ihany dia iny zany mila alalininao. Raha tianao mifantatra hoe hainao ve ny zavatra anankiray dia andramo hazavaina ilay izy dia ho hitanao eo hoe hainao sa tsy hainao. Dia izay ny vidéo antsika androany apetrao amin'ny commentaire eo ny fanontaniana raha manana fanontaniana ianao aza adino ny mizara ny vidéo antsika dia ampiaro ny zavatra nizaraiko rehetrarehetra teo androany. Veloma daholo.